Eniary tompolasy tompoko vavy ankasitrahanay hatrany ianareo misafidy ny ara-dalana amin'ny fahitalavitra sisel Tomasina toy ny mahazatra isaky ny sabotsy hariva tahaka izao dia ny fandarana koragna mahitsy no iarahako aminao atolotra ny arahaba ombany firarintsoa sady manasa anareo ampanajana sy ampitiavana anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia manambahiny ny fandaharana vahiny fandaharantsika androany Ramatoa Aniela Vololonyaina Elisabelle talemparitra ny serasera sy ny kolotsaina ato anatin'ny faritra Atsinanana no sady mpitarika ny antoko Freedom ato anatin'ny faritra Atsinanana. Miarahaba tompoko isaorana ianao nanaiky ny fanasanay teto amin'ny fandarana koragna mahitsy tamin'ity androany. Ya, fa miarahaba ny namagna Claudia dia miarahaba nareo jiaby ihany koa agny an-tokantrano akagny magnaraka tsy tapaka ny fandaharana koragna mahitsy dia misaotra betsaka anareo ato amin'ny Sisel TV nagnasa ny tegnanay agnatin'ity fandaharana ity. Fanontaniako voalohany amin'ny mahatalempatry ny serasera sy ny kolotsainanao aty amin'ny faritra Atsinanana misy ny politika ny ministera mazava ho azy fa ianareo ratsamangaiky aty amin'ny faritra moa dia manaraka antsakany sy andava ny fanatanterahana n'izay politika ny ministera izay fa mahakasika ny tagnamaro afaka manao tombanezaka vetivety sika raha matotale mahakasika ny zava-bita nandritra n'izay fotoana ny tantananareo izay ny sininy ity tagnamaro ity. Ny tagnamaro efa tsy voambolana vaovao amintsika ary tsy hoe zavatra hoe tegna vaovao loatra fa efa zavatra niainantsika taloha tamin'ny efa kolotsaina zany kolotsainan'ny malagasy fa ny ministera ankehitriny ny mpitantana ny ministera ankehitriny no namerina n'ilay tagnamaro zany mba hoentina ohatran'ny hoe fomba raika zany ampandraisana andraikitra ny vahoaka ny olom-pirenena amin'ny na io amin'ny tanàna na io amin'ny ataontsika hoe fokontany na amin'ny firenena zay misy antsika zany mba tena olom-pirenena tompony andraikitra atsika zany fa tsy olom-pirenena mialangalana na hoe miandry fanjakana fotsiny. Nanomboka amin'ny taona 2024 no volana marsa raha ny marimarina kokoa 2024 no nanomboka nisy ny hetsika tagnamaro manerana ny nosy ny teto amin'ny tampotanàgnan'ny Tomasina moa mazava ho azy fa misy foagna zay tagnamaro zay isaky ny sabotsy fahatelon'ny volana no daty voatondro ny ministera zany agnanaovana an'izay tagnamaro andron'olom-pirenena zay fa tsy mahasakana ny olom-pirenena ny vondrona ny fikambanana ny antoko politika ny sampandrara miankina sy tsy miankina sy ny sisa andray anjara amin'ny hetsika tagnamaro zay raha tiany atao tagnamaro agny amin'ny sehatra misy anazy akagny ary amin'izay fotoana tiany agnanaovana anazy fa ny fanontaniana moa dia ny eto anivon'ny fitaliavam-paritra ny serasera sy kolotsaina isan-taona zay magnano an'ilay ataontsika hoe évaluation économique et financière n'ireny tagnamaro ireny izany hoe agnatin'ny taona raika raha ohatra zany inona daholo ny zavatra vita na zavatra natao tagnamaro satria matetika izy regny le fanagnana iombonana na le toerana iombonana no agnanaovana ka raha regny zavatra natao regny zany tombanana arabola na mpagnaragna natao an'le tsenam-barim-panjakana hoe tia raha misy sekoly na misy borom-pokotany ohatra amboarina ka raha natao namoahany fanjakana vola izy dia tokotokony ohatrinona ny vita nefa raha natao tagnamaro izy dia ohatrinona inona ny vola misy vola nivoaka ve inona ohatrinona ny vola tokony lasa ataontsika hoe tahiry ny fanjakana zany raha ohatra ka natao an'izay misy an'izay évaluation financière et économique zay ataony fitaliavam-paritra manerana ny nosy isan-taona ka raha tsy teny foagna za satria tsika zao 2024 mbola tsy tapitra fa raha ny 2024 raika amby 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa mandeha amina amanetsiny maromaro ny tombana zany natao tamin'ireny tagnamaro ireny tsy manana taremarka exacta fa isa ataontsika hoe raha nanadio tsena fotsiny atsika tokony hoe nividy kofafa regny matetika taloha regny zany dia navidy mifamafa anao dia agnanaovana marché public ohatra anoagna vola
mividy borety anao de famoagna vola iny, mividy loko anao de famoagna vola fa nanomboka nisian'ny tagna maro zany dia manao zahay fidinana ifotony hoe inona daholo ny zavatra ilaigna ohatrinona ny vidiny de anaovana devis ozintsika regny de mandeha zahay mitety ny malala-tagnana ny orinasa ny mpivarotra ny quincaillerie ny olon-tsotra hoe mba ameo loko zahay mila loko 18 kilo ohatra na mila loko 5 boîte de mba ameo zahay zay mba fonareo de misy tokotra ny mpagnamia 5 kilo na magname bidon raika na arakaraky magname pinceau raika magname rouleau de regny zany no atambatambatra avy hitantsika ny regny tagna maro hitantsika regny de zay le teneniko hoe tsy misy vola na ariary mivoaka avy amin'ny fitaleavam-paritra serasera sy kolontsaina ary koa tsy misy mihitsy hoe ity ny teti-bola voatokana agnanaovana ny tagna maro satria zay manko le feo ahely hoe io aneka misy vola miainga avy any amin'ny ministera fa tsy tonga ty le izy de ampagnanaovana asaigna atao tagna maro am'izay zany mba tsy mivoaka le vola fa mandeha an-tany hafa tena sahako milaza koragna mahitsy ny antsika aketo de koragna mahitsy le raha hoe satria mino za fa ifandaharagna ty maro ny olo mahita ananjy tsy misy vola na ariary na teti-bola voasoratra ny agnanaovana tagna maro miainga avy any amin'ny ministera na miainga avy any amin'ny fitondragna na natokany ny fitaleavam-paritra ny serasera sy kolontsaina amin'izy io zany fa tena fandraisana anjara ny malala-tagnana rehetra misy aketo an-tanàna zay zany raha mikasika ny tagna maro fohifohy fa maro ny raha azo koragnina raha ohatra hoe fa fotoagnantsika moa zany ny maro ny zavatra mbola resantsika politika ny fitsitsiana zany hoe mba tsy isiany vola be loatra mivoaka mikitapom-bolam-panjakana no antom-pisiny le tagna maro fa inona ihany koa ny toe-tsaina tianareo avohitra amin'ireny tagna maro izay ataonareo ireny raha matota ankoatran'le fitsitsiana de tena le kolontsaina mihitsy ny tegna maro tokony tena hoe tiana voizina lalan-tsaina maro zany tiana voizina agnatin'le izy de isany an'izany ny soatoavin'ny firaisan-kina de soatoavin'ny fiara-mientana ary indrindrandrindra ny soatoavin'le hoe kolontsain'le hoe fandraisana andraikitra ny olom-pirenena antsika io koa fa mirahina de mahavita zavatra be ary mahavita zavatra malaky raha ataontsika hoe zavatra tokony vita agnatin'ny enim-bolana na taogna raika raha mirahina atsikany vitaitsika amin'ny alalan'ny tagna maro le izy de mety hoe sabotsy-indroly izy de fa vita ohatrohatran'izay zany mahita an-tanàn-dehibe tsika mety tsy de hitantsika loatra le izay firaisan-kina zay fa any amin'ny district na Manakilody any amin'ny commune agnatin'ny faritra Tsinanana tegna mahavelom-bolo mahita le firaisan-kina ny olom-pirenena any ambanin'ny Ravinahitra any ambany vola mamaky lalana amin'ny alalan'ny tagna maro magnamboatra lalana amin'ny agnaran'ny tagna maro lalana zay anisan'ny mampikaikaika vahoaka fa de vita tamin'ny alalan'ny tagna maro tsy vita tagnatin'ny felo-taona noho le haratsiany de tagna maro no havitagna anazy de zay zany no tegna tiana voizina amin'le izy firaisan-kinan'ny olom-pirenena fiara-mientan'ny olom-pirenena ary indrindrandrindra fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana ny faritra misy anazy ampilazana ve zany raha matota lefa tena mipaka any amin'ny vahoaka na ny olom-pirenena tsirairay ny afatra zay voizinareo na ampitainareo makasika an'ity tagna maro tena afaka mirehareha zahay afaka milaza izahay tanevon'ny ministera ary tsy za matoky fa tsy zay eto amin'ny faritra Tsinanana fogna fa na any amin'ny faritra hafa arany tegna hoe maro ny olom-pirenena mandeha magnano mirotsaka manolo-tena mandany fotoagna mandeha magnatanteraka ny regny tagna maro regny antsika aketo an-tanàn-dehibe somary tsy de mazoto loatra satria atsika moa zany hoe fa hoe agnatin'le fivoarana de efa manino asa tokony ataon'ny commune eky manino zay no asaigna manao an'io manino ny mpiasa-panjakana no terrain tsy maintsy magnano an'le tagna maro le tsy manao ny tena an'io fa tsy le magnano saika ny tany hoe marina ve fandraisana fepetra ny mpiasa-panjakana zay tsy manao an'iregny na tsy tonga amin'ny fotoana anaovana ny tagna maro regny tsia ny zavatra tena tiako tondrasako fagnazavagna kely satria nanomboka nisian'ny tagna maro de tena mandray ny ministera ny serasera sy kolontsaina no mitarika
an'ilay tagnamaro fa taty aorina raha vao tegna nandeha le tagnamaro dia ny ministera tsiraikaraika de manomboka resy lahatra de tena manisy manokana efa manao organisation interne mihitsy hoe torony ray ihany mandeha manao tagnamaro am'izao zany hoe tena efa volonté le izy zany mety za hoe tsy nazoto loatra tamin'ny voalohany fa raha ankehitriny kosa de fa hita taratra zay hoe fa azoton'ny olom-pirenena na io amin'ny sehatra miankina na io amin'ny tsy miankina ty manko ny tena mety hoe aza mahatonga an'izay resaka zay hoe faterena na hoe ny mpiasa-panjakana satria magnano présence fiche de présence izahay avy ato amin'ny fitaleavam-paritra ny serasera sy kolontsaina isaky ny tagnamaro sabotsy fahatelon'ny volana de araisina isaky ny département na fitaleavana zany lay raha ohatra hoe neny poste firy neny trésor firy ny olona regny zegny de tsy hoe agnarahana maso hoe iza ny tonga na iza ny tsy tonga ary regny tsy mandeha tsy mbola nisy fiche de présence ao le avy aty aminay hoe mandeha zahay ohatra ny amin'ny trésor hoe te monsieur le trésorier ity reto foana ny olona anao tonga amin'ny tagnamaro tsy mbola tsy misy an'izay fa igny zany ilainay ny donné igny mba hahafanay magnano tombanezaka amin'ny farany taona hoe ireto ny isan'olona tonga nagnano tagnamaro tamin'ny volana janvier février mars hatramin'ny décembre ny hena sa ny tombo sa tsy nihetsika ny olo afana indicateur ho anay zegny igny ahafahanay magnano évaluation atombana avy aty aminay koa hoe raha vao mihena mantsy le olona de mety misy antony de hoe mila manao za fanentanana mafimafy tsika fa tsy mihena satria tsy positiva zany le izy ho anay de mila manao de regny information avy amin'ny alalan'ny fiche de présence regny no anaovanay tombana de raha ohatra koa mbola mifandray amin'le fagnazavako taloha hoe raha atao amin'ny tsenam-barim-panjakana ohatra lay tagnamaro de mampiasa marque entreprise de mampiasa olona ataotsika hoe zato zay vao mahavita le asa de amina tagnamaro nefa igny am'le le dikanteny malalaka mihitsy tagnana marobe magnano an'le raha de vita malaky izy de zay zegny le tegna antony ilainay regny fa tsy hoe anaovana fagnaraha-maso ary agnanaovana ataotsika hoe mety hoe tsindry na anina ho an'ny mpiasa-panjakana anivon'ny sehatra misy anazy somary hafahafa ihany ty fanontaniako ty raha matota le ary ataoko mahitsy ny volagna anao take igny fa anisan'ny kolotsaigna voizina agnatin'ny tagnamaro le fametrahana ny ataotsika hoe firaisan-kina ho an'ny olom-pirenena amin'izao fotoana zao raha matota le amin'ny mahazanaky tamatavy anao anisan'ny antso avo ataon'ny vahoaka ny Tomasina ny tsifisiny ny scanner tena olana goavana ho antsika eto Tomasina izy io ary mipaka any amin'ny ataotsika hoe ny fahasalamam-bahoaka aiza ho aiza ny fahitanao an'izay sao de mba tokony anaovana tagnamaro ihany koa tsy paipaika fa atsika mividy an'izay scanner zay ny tompona ndraiky mpanjakana eto Tomasina amin'izao fotoana zao mangina tanteraka amin'ity raharaha makasika ny tsifisiny ny scanner ity. Oui, ok. Ny mikasika ny resaka scanner nivoizina be izy tato ato tagnatin'ny tambazotra nitserasera ny Facebook indrindrandrindra ary tsy haiko na coïncidence na hoe tena hoe le hoe tena feno kapoakany vahony olom-pirenena eto Tamatavy de nagnano an'iregny satria nisy mpikambana anivon'ny gouvernement maromaro ny premier ministre tetra Tomasina nandritra ny farany herinandro igny de zao ny zavatra tiako hazavaina kely fotsiny raha nisy amin'igny lalao AZF igny moa tanterahana eto amintsika zay mbola anatina atsika am'izao de nisy tanandritra ny lanonana fanokafana de tegna anisany zavatra notsindrian'ny gouvernement faritra Tsinanana nandritra ny lahateny zay nataony teo amin'ny masin'ny membre de gouvernement taray manontolo izay tarin'ny premier ministre de hoe hoisy ny filan-kevitry ny gouvernement ankoatran'ilay fandraisan-jareo anjara tamin'ilay lalao AZF zany le match de gala hitantsika regny de efa agnatin'ny fandaharam-potoanan'ireny membre ny gouvernement regny ny agnatanteraka ny conseil de gouvernement décentralisé teto Tomasina ary efa natsipoka sy natsidiky ny gouvernoran'ny faritra nandritra ny lahateniny tamin'ny fanokafana ny lalao national AZF le hoe agnisan'ny tegna mamparary ary mampikaikaika ny vahoaka ny Tomasina ny tsy fanagnana scanner koa mino somagnantegna
ny antsika zany izay izy no mitarika antsika eto masin'ny premier ministre fa hovovahany olany scanner ary anisany no tepoka ho resahana agnatin'ilay filan-kevitry ny gouvernement dia tegnako moa tsy tagnatin'ilay miatrika fa kosa ny fitaleavana ataontsika hoe tena hoe secteur social isan'izany ny fahasalamana tena hoe fahasalamam-bahoaka hoe le secteur tena mifanerasera amin'ny vahoaka zany fahasalamana ny lalana ny maromaro de tena anisan'le mitsongaina hiatrika satria anisan'ny tepoka lehibe ny resana ny tsy fanagnany tamatava scanner igny moa zany misy ny fanapahan-kevitra ny raisina fa araky ny fantatsika ny procédure de tsy maintsy mbola mandalo amin'ny filan-kevitry ny ministra zay fanapahan-kevitra voaray tao de agny no manapaka ny fanapahan-kevitra fara mino somatoky zao fa hovovahany olana ny scanner fa kosa ny agnisan'ny raha tegna navelom-bolo ndraikany de le matsapa fa marary ny vahoakany Tomasina tsy manana scanner de tena misy mihitsy olom-pirenena olo-tsotra tegna magnano volontaire mihitsy izy hoe andao fa andao tsika agnano tsipaipaika hividy scanner raha mandoa ariary zato fotsiny olona zao mety efa manana hoe efa malala moa zany tsika ohatrino mo vidin'izany scanner araiky zany de andao antsika ny agnano tsipaipaika hividy scanner tegna zavatra regny ohatran'regny zegny mety hoe agnatina avenirany na agnatina ataoko hoe tofoka ny vahoaka matoa magnano an'regny fa hitako hoe resiko positive le izy hoe tegna regny zegny ny zavatra endrazana mba misy hoe mba misy fandraisana anjara hoe andao fa vidintsika zany raha tsy vidin'ny fanjakana fa eto zany za mivolagna hoe tsy marina le fitenenana hoe tsy mandray andraikitra tsy manao réaction tsy elo feo ny fitondram-panjakana eto an-toerana amin'ny resaka scanner fa tegna anisany asaloha maventintsika keto izy io ary izy io ane raha magnaraka ny tantarantsika za zay miteny zao nanana reny tsy salama za 2019 mars 2019 de efa mila natao scanner tsisy teto de efa nandeha tagny atanà nitondrasana le scanner dikan'izany efa talohan'io zany efa tsisy le scanner teto Tamatave efa simba de simba scanner nana problème onduleur sisy de efa maro ny ezaka natao namboarina ny onduleur ny vidina ny onduleur avy teo nandeha de simba ndrasa carte mère sahina za moa tsy de manana information betsaka mikasika an'izy io fa ary tsy tokony andraikitra hoe voalohany ihany koa fa ny zavatra mba fantako kely fogna entiko ilazana fa hoe tsy marina le fitenenana hoe tsy magnano tsy elo feo na tsy mandray andraikitra na tsy miasa loha amin'ny vahoaka ny Tamatave ny mpitondra aketo fa tegna miasa loha pirofo izay hoe efa nisy zavatra be dia be fa pièce raika ane zany simba amin'ny scanner ary za moa tsy tegna hoe ohatrina ny vidiny fa somary mavesabesa nefa pièce raika ka ny fangatahana ataon'ny mpitondra eto an-toerana de hoe andao tsika angataka scanner vaovao mihitsy zany hoe acquisition ny scanner vaovao no nangatahana fa za moa mbola tsy afaka miteny tsika satria mbola maro ny lalana hoandalovana amin'izay fanapahan-kevitra zay fa hoe entiko agnazavagna fogna zany zany hoe tsy marina le filazagna hoe tsy miasa loha na tsy mandray andraikitra le mpitondra eto an-toerana amin'le resaka scanner sady talefatry ny serasera sy ny kolotsaina atao amin'ny faritra Atsinanana ianao raha matotalelo mpitarika ny antoko freedom aty amin'ny faritra Atsinanana efa nisy fotoana anisan'ireo candidaty anisan'ny tao anatin'ny liste ireo mpirotsaka ho solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao fanontaniako dia ny hoe mbola ao anatin'ny ramatotaleva izay fahavononana izay satria tsy ho ela isika dia hiatrika fotoam-pifidianana zany hoe ny freedom aty amin'ny faritra Atsinanana ve handray anjara amin'ny raharaha fifidianana amin'ny fotoana amin'ny mpagnano politika sy mpitarika ny antoko freedom ny tegna aketo Tomasina dia ny zavatra voalohany tsara ho fantatra aloha dia matory magnano politika miditra agnatina antoko politika indrindra dia vonona ary manana eritreritra alaka toerana zay satria raha tsy manana zay aloha zany dia tegna tsy miambahamba zay miteny hoe zay freedom mila place
zay mitady place satrinay de satrinay ho maromaro ny freedom agnatin'ny membre de gouvernement, ho maromaro ny député freedom, ho maromaro ny ben'ny tanàna freedom, sisa fa zay aloha zany entre parenthèse hoe alaka andray anjara amin'ny fampandrosoana, andray anjara amin'ny fanompoana vahoaka, zay le zay mokony atao hoe le mpitondra, zay zany no tegna hoe antopisiany antoko politika fa tsy marina zany antoko politika tsy mitady seza zany, mitady seza daholo. Ary resaka anao hoe tagnatin'ny listry ny fidina tagnatin'ny solombavam-bahoaka, fifidiana solombavam-bahoaka tamin'ny farany ie tegna tagnatiny tokoatra satria managna matsiaro managna didy amin'izay hoe tokony idirana agnatin'ny politika zay satria za manokagna ny tegna hitako zany hoe mila maro tena hoe resaka antsika vehivavy ndraiky zany hoe le accès-ny vehivavy amin'ny poste politique, amin'ny poste décisionnaire zany tegna mila zay na agnisan'ny raha tegna matematisako raha agnisan'ny lutte combat ataoko hoe combat entre parenthèse ady atao zany hoe mila magnano politika antsika viavy, mila malaka toeragna amin'ny fanapahan-kevitra antsika vehivavy satria mbola vitsy de vitsy antsika raha na de efa mahita raha antsika amin'izao fa somary misimisy ihany ny vehivavy efa mbola tsy ampy na manomboka avy amin'ny fokon-tany io ka hatramin'ny any amin'ny fahefana-panatanteraka. Ny safidy manokagna hoe ato amin'ny solovavan'ny vahoaka satria ao ny fahefanam-panao lalàna. Ny zavatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena naizanaiza io dia lalàna daholo ny baziny. Ohatra resaka vary, misy politikany io, misy politikany varotro, misy politikany fambolena, misy lalàna io hoe ahoana resaka ohatra investissement na lavany moa zao no tegna malaza be, misy lalàgnany io, misy politikany fezany investissement zany, misy politikany feza zao zay sehatra rehetrarehetra resana zany ka raha ohatra ka anao agnatin'ny fahefanam-panano lalàna ka tsy mahafantatra hoe ahoana inona ny lalàna hoentoka mahagna ty olan'ny vahoaka amin'ny tanàna misy anaty dia sarosarotra ny hoe ataoko hoe ahafahanao tegna hoe misolo vavan'ny vahoaka zany. Ao zany nenahy hitako tegna baziny satria ao amin'ny fahefanam-panao lalàna zay zany mba karazana hoe révélation kely ataoko hoe natonga ny safidy fa manina tsy be ny tanàna na raha fa fatako satria hitako hoe ao no tena fototra mila mafy, mila matanjaka ary mila tena hoe saropady zany le akao de akao no tegna mila ary zahay zany ny antoko freedom mahantoko politika anay de vonona zay andray anjara fifidianana zay misy manomboka fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana solombavam-bahoaka zay fifidianana zay hoisy atsoatsy zany fa amin'izao fotoana zao aloha zany de fifidianana filoham-pirenena no tegna imasoana rehetrarehetra ary zahay no antoko politika anisany ataoko hoe raha tsy voalohany zay de mety faharoa nagnano fagnambarana hoe manohana ny filoham-pirenena am-perinasa zay ary mbola mangataka ny firotsahany ary de vonona koa zany antoko freedom ampandany any filoham-pirenena raha mbola ilatsaka izy mazava ho azy. Fanontaniana anankiroa Ramatoa misy ny fomba fijeriny ny mpitazana fa afangaronareo amin'ny fitariana antoko politika ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministera. Ny fanazavanao mahakasika an'izay. Le hoe afangaro ny fitantanana ny ministera sy ny zany hoe ministera serasera sy kolotsaina sy ny freedom zany zay zany le fanontaniana. Ok, za aloha zany ina moa zany no tegna hoe itenenana zay satria hoe presque mety zay ngamba le izy hoe freedom daholo no ao anatin'ny ny talem-paritra manerana nosy freedom daholo ny ino moa zany ny mpanao gazety sa ny délégué ny serasera sy ny kolotsaina eran'ny district le izy tsotra be. Ny tenako alohan'ny talem-paritra anahy de fa freedom de mazava ho azy ny ministre moa zany raha vao nahazo an'le toerana ministre izy dia rariny sy hitsiny kosa izy raha hagname toerana an'ny ekipany izay hoe freedom mitovy aminazy raha ohatra ka
hitany fa mavita an'ilay asa zany hoe ankoatrany ma hoe olona samby piray ihany to koa dia inona moa zany ny olana na inona ny fahotana mafaty hoe anendreny hoe ato agnatin'ny antoko koa dia manana olona mavita nyty asa ty dia inona moa zany ny olana na hoe mety hoe lalàna tsy ahafahany magnano an'izay raika zay fa raha ohatra kosa hoe hita hoe fa tegna misy olona tegna tsy izy mihitsy fa terena ho izy fogna zay kosa zavatra fa ary mihitsy matoky za fa tsy misy an'izany faharoa tsy marina koa le filazagna hoe terena na hoe tsy maintsy atao freedom daholy ny pitarika na hoe ny olona agnatin'ny de fitalehavana na any amin'ny délégué na any amin'ny ministère satria pour filazako an'izany maro ane ny talem-paritra mbola tsy freedom fa ary magniry ny tehitra freedom fa nenay zany ny fidirana agnatin'ny antoko freedom maro ane ny olona hafa agnatin'ny ministère na agnatin'ny fitalehavana na agnatin'ny raha magniry teo freedom fa nenay zany mazava be ny fidirana agnatin'ny antoko dia resaka parrainage zany hoe ianao hiditra agnatin'ny antoko io dia convaincu zany hoe par conviction no hidiranao hoe maresy lahatra anao ny projet de société ny freedom maresy lahatra anao ny foto-kevitra ijoroan'ny freedom maresy lahatra anao ny politika hoentiny ny pratique politika anivon'ny freedom dia miditra anao fa tsy hoe io aloha zany no misy io ny pitarika hoe freedom izy dia atao zay petipetana aminazy na atao zay hidirana freedom amin'izay voaharo tsy izay le izy satria za mahafantatra zavatra be dia be agnatin'le ministère hoe misy zegny na tsy freedom mihitsy izy ary mety zay no agnatin'ny eritreritra hoe hiditra ato za dia amin'izay moramora amina voaro za am'le zavatra rehetra atao non tsy izay le izy fa tegna hoe par conviction ary tsy maintsy misy parrainage midirana agnatin'ny raha mijery ny zava-misy eto Toamasinatsika raha matotale amin'izao fotoana izao dia misy ihany ny ataontsika hoe ady an-trano na ady mangatsika nireo samy manohana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao ny toeranareo ao anatin'izay manahoana izahay antoko freedom dia agnatin'le plateforme antsoina hoe IRD na isika rehetra miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ao anivon'ny district ny foronany manko dia hoe misy an'le leader des partis chef des partis agnatin'le antoko sy le fikambanana maromaro agnatin'ny plateforme dia anisan'izany zay amin'ny freedom nanomboka atsika moa zao hoe efa anatin'ny fanomanana ny hiditra agnatin'ny campagne indray tsika zany zao dia raha ohatra ka hilatsaka moa ny filoha dia tsy maintsy mametraka elana izy dia eo zany tsika mahita hoe ahoana indray ny hiditra agnatin'ilay ataontsika hoe propagande zay fa amin'izao fotoana zao ny antoko freedom manokana tsy dia zay zany tsy dia zay tsy fahavalon'izaniza zay tsy miady amin'izaniza fa zay kosa nefa ndraindraika zay mahatsapa indrindrandrindra fa any amin'ny freedom any amin'ny district na any amin'ny faritra hafa hoe dia tegna atao antsonjay raisina ho adversaire ndraika le antoko freedom zahay nefa tsy miady amin'izaniza zahay tsy adversaire an'izaniza ary zahay raha misy antoko manohana ny filoham-pirenena io dia zahay ngamba ny tegna manohana ary masaky magnipitry tagnanay zay agnatin'ny ranomafana miaro an'io filoha io zany hoe ailika dans le sens tsy zanaka an-trano zahay fa misy zanaka an-trano tsy dia zay loatra izy tsy maninona zay na zaza ivelany na zaza atany ozon'olo zay na zaza sengy fa zahay kosa dia tsy miady azy tsy mandray fahavalo anizaniza fa tegna miaraka zahay ary mbola tsy nisy angamba raha agnatin'ny faritra tsinanana mbola tsy dia misy loatra hoe ino ny tegna hoe fomba fisehony zay zavatra zay fa tena hoe miara-miasa zao moa mbola tsy dia misy loatra le tena hoe hetsika niarahany IRD eto Tamatave fa mino za fa tsy ho ela dia ho avy zay hetsika zay eo no agnaporofona fa mirahina zay miaraka zay ary mbola vonona zay jiaby reo anoana mbola betsaka be zay afaran'io filoham-pirenena io raha mbola ilatsaka izy ozy izy raha matotale teo hoe zahay tegna mahasaky magnajobo tagnanay agnaty ranomamay izy koa fa hiaro ny fitondrana io na hiaro ny président zay voafidim-bahoaka amin'izao fotoana zao io
ny zava-misy anefa tsy takona felona koa zany ny tsikera maro samihafa zay misy mahakasika ny fitondrany io filoham-pirenenantsika io am'izao fotoana izao ahoana ny fomba fahitanareo an'ireny tsikera reny Ramatotale nareo ve zany mbola mieritreritra hoe mbola olany io filoham-pirenenantsika io amin'ny fifidianana manaraka zao agnatin'ny tontolo politika manko de misy fogna ny fomba ny fitondrana sy ny mpanohitra ny fitondrana de samby magnano ny asa samby amin'ny asanareo de samby magnano ny asany mazava ho azy fa asan'ny mpanohitra de mitsikera manohitra zegny edy izy na tsara raha ataonao ake toeriny satria tsy mety aminanjy satria zegny asany na ratsy vao maika moa zany hoe ratsy na tsy mety aminanjy le raha ataonao vao maika izy manohitra mavaivay misy ny tsikera atao na eo fiainana andavanandro tsy takona le izy aloha zany hoe tsy fanomezantsiny satria hoe sarotra ny fiainana mafy ny fiainana ary sahirana ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa kosa le tsikera koa ndraindraika de misy tsikera tena hoe mamandalitra na hoe tegna magnabady vahoaka misy tegna ataotsika hoe mialatsiny raha avy amina mpagnano politika le tsikera de hoe tena malhonnêteté intellectuel na politika mihitsy ataon'le olona satria zavatra fantatra zao na resaka fotsiny hoe io agnisan'ny tsikera mavaivay zao de hoe maro be lalàna kian'ny mpanohitra am'izao hoe tsy tokony hagnano an'izao ny chef district maninona ny préfet zao au niveau national amin'ny ankapobeny io resaka io fa tsy eto Tamatave izy raika fogna nefa ny miaraka mamaky atsika fa agnatin'ny lalàna fantatsika ny inona ny asan'izany chef district zany fantatra ny inona ny asan'izany préfet zany lalàna tsy voa tamin'ny 2019 mankaty zany fa efa lalàna tamin'ny talohany 2019 2014 zany hoe filoham-pirenena taloha reny no nagnano azy nandany an'io lalàna io de niany izy zany hoe satria tsy tiagna le mpitondra zao satria manana eritreritra hagnano récupération politique de kianina le lalàna fa magnino lanina anareo ne nandany an'io taloha de tiako tenena zany hoe misy tsikera tegna hoe misy zany tegna hoe critique constructive tegna hoe tegna misy zavatra kosa tegna tsy mety de mitsikera izy na zahay zao ndraindraika mahita ohatra misy raha tsy mety de manana fomba fitenenana ihany koa zay mba miteny fa kosa hoe amin'ny maha-fomba ny fitondrana anay de tsy le mitabataba agnaty Facebook ny hitanay tsikera atao fa efa afaka magnano ohatra hoe manana accès ohatra afaka magnantona le ministre mba zao kosa ministre de agnanaovanay an'le tsikera zany fa ny mpanohitra manko tsikera ty agnatin'ny Facebook tsikera agnatin'ny zay sehatra rehetra to mobilisena daholo raha jiabijiaby nanaovana le kritika de tapitenenina zegny namana Claudia fotoagnany zao agnatin'ny ankatoky ny fifidianana atsika zao agnatina processus électoral mandeha atsika zao de mavaivay ny tsikera fa samby amin'ny asany daholo ny tsiraikaraika za zao Ramatotale mamela anay no fa itsikera za zao androany mahakasika ny fomba fiasanareo anivon'ny DRCC atsinanana matetika misy ny ataotsika hoe fatongavana manam-pahefana avy any Antananarivo tonga eto Tomasina mahatsapa ny mpanao gazety tsy miankina fa atao ankilabao ihany satria misy izy ireny vao antso de misy tsy vao antso amin'ireny fotoana ireny Ramatotale inona ny azonao anazavana an'izay rehefa mpanao gazety avy aiza no afaka mahazo an'ireny vaovao ireny de rehefa mpanao gazety avy aiza no tsy afaka mahazo an'ireny vaovao ireny zaho laitry nahatongavako teto ny tantanako ny fitaliavam-paritra ny serasera sy kolontsaina tsinanana de nametraka fognany satria misy moa zany ny fotoana iarahana samby ataotsika hoe mpitantana ny sampandrarana fitaliavana isan-tsokajiny eto Tamatave dia amin'ny maha seraserana zay de matetika raha vao misy lehibe an'ireo fitaliavanareo tonga eto Tamatave na andeha amin'ny district dia mahafantatra an'izay tokony ahafantatra an'izay fandaharam-potoana zay za indraindray za mahafantatra indraindray koa zany efa tsy mahafantatra fa na tiako tenena hoe fantako amin'ny fomba hafa le izy de miantsoko zany de mampafantatra satria serasera no atao de miantso ny mpagnano gazety ary agnisan'ny ady hoe antsoina daholo ny mpagnano gazety na miankina izy na tsy miankina indrindrandrindra raha vao misy le ataotsika hoe
na io président de la république na premier ministre tonga dia agnisan'ny voikilika ny mpagnano gazetintsika keto miarana ataontsika hoe fanelikilina antsondray marobe agnisan'ny mbola niadiny hoe miady fogna za hoe non tsy asiana an'izany hoe local sy national sy sisa zany fa mitovy daholo mitovy sarana fa ny zava-misy anefa de zao raha mametraka an'izay eo anivonay mpitantana keto de hoe ka le izy ane raha matotale matetika raha vao miantso zahay hoe antsody daholo satria fanontaniagna apetraka hoe fa maninona tsy antsona mametraka zare antsody daholo rehetrarehetrarehetra fa maninona tsy izy rehetrarehetra ny antsona ka le izy ane raha matotale de regny mpagnano gazety regny raha vao antsonay dia mitaky an'le felaka mitaky an'le déplacement ho anay ka tsy zakanay raha marobe tsika keto tsy afena namana Claudia raha tegna mpagnano gazety jiaby mpagnano terrain tsy latsaka ny roapolo dia somary mavesatra aminay madame Talea ilay felaka amiagnan'ireny mpagnano gazety jiaby zegny mahatonga anay mifidy hoe iza sy iza no antsona ny anay aminay de mety magnontany fa magnino ary ny TVM tsy maintsy agnatiny ny TVM tsy maintsy agnatiny satria ny TVM tsy obligatoire ary tegna tsy maka vola raha avy aty aminazy zany tsy azo ny TVM atao zany hoe ny mpagnano gazety ny TVM na RNM hoe tsy alefanay ny vaovao iny satria tsisy vola na hoe tsy ho avy zahay satria tsy nahazo vola na tsy nahazo frais ary za tsy miteny hoe tsisy magnano an'izay aminay akao mety misy magnano fa kosa za tegna entitra mihitsy ny ary matetika iadivako amin'ny mpiara-miasa amina hoe antsika zalahy tsy tokony angataka an'izay hoe ameo vola zany hoe fa kosa le olona magnafatra ohatra zao ny karaika hitako any amin'ny district manko tegna misy an'izany miantso lehibe ny tanàna hoe mitongava aty amin'ny commune mandeha any amina 80 kilomètres ahoana moa ny atongavanay any satria zay na moto na bicyclette tsisy aminay de mba aleva re le mpagnano gazety aleva amina tomobile na aleva amina raha tsy manana an'ireny re de ameo déplacement raha izy andianany amin'le toerana ohatrohatran'izay zany le zava-misy tsy afenina zany ny raha misy amintsika aketo za tsy mahita amin'le faritra hafa fa amin'ny faritra Tsinana ka ndraindraiky atsika miteny fa magnino zahay tsy antsorina de zay zany ny zava-misy de efa nisy fotoana atsika miaraka mandinika ahoana ny fomba angalana an'izay satria mavesatra loatra amin'olona ilay hoe efa niaraka nyresy nandritra fandalovan'ny OGM teto tamin'ny 3 mai agnisan'ny voaresaka teto io zavatra io satria misy matsiaro hoe voailika foana zany de zay fogna ny fagnazavana miako hoe ok antsona atsika ny arany de na tsy mahazo vola entina mody atsika de mba avoay fogna atrika le vaovaon'olona na mitongava fogna satria matetika monkony ny hainao manjery tsy miankina amin'ny maha tsy miankina anazy zay manana an'le volet commercial izy mitady vola dia tsy agnamezantsiny ananjy fa misy an'izay ihany koa fa kosa nefa na tsika nangom-baovao hoe agnano hoe fampahalalam-baovao amin'olona zany de tokony tsy fidigna zany hoe inona ny vaovao alefa inona tsy alefa aiza andianana aiza tsy andianana anao namana Claudia mpitarika ny fikambanam-mpagnano gazety anao mahita an'izay koa anao ary mahafantatra tsara hoe inona le tegna olana goavana de zay zany le izy ary za matoky fa nareo hoe miresaka amin'ny mpitantana sy mpitondra eto an-tanàna fa zay zany ny tegna olana goavana karaha ohatra za tsy tsaratra miteny fogna hoe antsona daholo izy atsika iny efa manana vondrona iraisana dia ilay information fantako de alatsako agnatin'ny groupe zay faneraserany mpagnano gazety de zay tonga izay tsy tonga moa no ny antony zay tsy fagnamezantsiny de raha matotale fandraisaka ihany ianao teo hoe zava-dehibe ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana maro lafy ao ny zavatra misy anefa matetika sarotsarotra ihany zay satria rehefa vehivavy no mitantana zany hoe mbola tsy de hita taratra loatra zany ny ataontsika hoe fahasahiny ny vehivavy mandray andraikitra enao nefa teo de nilaza mihitsy hoe zay tsy maintsy maka plasy ho voatohitra antsika ve zany ilay toe-tsaina tsy de mametraka loatra ny miralenta raha ohatra ka sa marina atsika andeha andala plasy
fahitako ana fomba fijeriko sy fomba fahitako an'le zava-misy zany le izy nena zany tsy de tegna am'le hoe tsy say antsika tsy le hoe tsy fasahina amintsika vehivavy no mahatonga antsika tsira fa ilay fiarahamonina misy antsika mihitsiny misy antsika eto Madagasikara mihitsy fiarahamonina malagasy mihitsy no fiarahamonina tsy mametraka ny vehivavy amin'ny toerana tokony misy anazy zany hoe matetika zany io na ino fiavianao fa amin'ny ankapobeny fiarahamonina malagasy dia mametraka foana hoe lehilahy zay vao lehilahy zay vao viavy ok misy sehatra afahana tegna hoe tsy afaka angalatsika toeran'ny lehilahy misy fa kosa nefany politika no resahana aketo raharam-pirenena no resahana aketo fampandrosoana no resahana aketo za mahita fa tsisy mihitsy hoe na raison raika hoe tsy tokony ametrahana viavy na hoe tsy ilazana fa hoe tsy vitany vehivavy eo fa zay zany no tegna mila zavatra kasentsika na hoe iadivantsika hoe tsy le fasahina misy amintsika Claudia say antsika fa le lalana andeha andalovantsika ndraindraiky mbola feno teritery de zavatra hitako fangamba de hoe mila atsikany mila tsikivy satria tsy le izy kosa aloha de tsy ho azo moramora satria zavatra efa nolovaigna efa kolotsaina efa napetraka io de tsy mora no miady am'izay tsy mora no mandingana an'izay fa mila tsikivy le fasahigna efa misy fa mila tsy miabandona hozy ny fitenenana zay satria tsy mora le fahazahoana ataoko fogna hoe alaka toerana sefokotany zany ane de fa zavatra efa sarotra zany atsika mieritreritra hoe moramora azahoana viavy hoe lehibe ny fokotany zany fa za tegna anisan'ny miderana re viavy sefopokotany aketo le mavitasy jiaby regny kopatanana ho anjareo fa tegna mafy ny ady nataona regny tambadika tao zay vo natonga anjareo samy mifanatrika samy mijoro akeo e de indrindrandrindra moa anao fa alaka toerana ambonimbony zany ohatra hoe agny amin'ny ben'ny tanàna Tamatavy io zao mbola tsary misy ben'ny tanàna vehivavy zany raha fitadidiko e de maninona ngatsika vehivavy tsy mavita an'izany tsy hoe tsy mavita azy ny lehilahy fa atsika koa mafy mavita ny raha tokony vitany vehivavy ho an'izay manam-panirina agnano an'izany de atsika vehivavy koa ne Claudia maro anisy e fa ny zavatra problème hitako fotsiny de misy an'izay tsy firaisan-kina kely zay koa eo amintsika samy vehivavy fa raha atsika vehivavy re fotsiny no miray ina hoe andao atsikany le na moa zany agnisan'ny raha mba matimatesako raha vao 8 mars hoe mba maninona moa raha mba misy karazana hetsika hoe tegna fanasogadinana hoe ireto daholo ny vehivavy mahazo sehatra na miankina na tsy miankina aketo Tamatavy mba hialana am'le milahatra sisa tsy hoe ratsy regny fa mba hoe zavatra vaovao zany mba tegna hijerena zany hoe savy atsika sa fa tena efa maro le izy fa tsy resaka tsy fahasahina zany le izy fa le tegna fa lazonady afahana miatrika sy miady an'le hoe le lalana andalovana zany mba ho tonga am'le tanjona regny agny zegny le tegna mila ataontsika anagnatsika le izy maro ne sedra andalovantsika agnatin'ny tokantrano agnatin'ny fiarahamonina fa magnino atsika tsy mavita an'izay miatrika zay le résilience zay raha ohatra ka resaka politika fa le politika mihitsy zany le fitantanana ny firenena le raha mihitsy zany tegna mbola mety tsy mahaliana antsika vehivavy ihany koa zay koa angamba ny antony raika raha matota le iverenantsika ny mahakasika ny fiainan'ny antoko freedom atao anatin'ny faritra Atsinanana nandritra nyty taona 2023 sy 2024 ty maromaro ihany zay etsika nataon'ny freedom tato anatin'ny faritra Atsinanana zay azonao fitsinina vetivety amin'ireo mpijery atsika ve izay zava-bita na etsika nataony antoko freedom tato anatin'ny faritra Atsinanana zay tao anatin'iny ataontsika hoe 9 na 7 volana tato anatin'ny taona 2023 ny antoko freedom tsika zay miteny zao de agnatin'ny faritra Atsinanana manokana no resako mampandrindra-paritra ana de agnatiny mametraka ny freedom agnatin'ny district enina zany satria Tomasina efa misy de am'le district enina sy ny commune zay manodidina mametraka ana Ratsamangaika zany de ankafaliagna no efa ilazagna sady efa misy freedom any Brickaville misy freedom any Vatomandry misy freedom any Mahanoro
agnatiny ametraka ny freedom-ny tanambo manam-pody somary lambo izay efa misy ny fahavononana amin'ny olo-pirenena agny fa ny fotoana sisano endrasana zany ametrahana zay zany agnisan'ny asa goavana ataony antoko freedom. Amin'ny hetsika ndraiky agnatiny hetsika zay ataonay ary zay ngamba ny antoko politika voalohany magnano an'izany aketo Tamatavy na eto Madagasikara mihitsy dia magnano fanabeazana ara-politika izahay na magnano ataontsika hoe éducation politique ho an'ny olo-pirenena ho an'ny tanora indrindrandrindra satria ino ny antony ilaigna ny manabe ilaigna ny mitaiza ny olo-pirenena amin'ny lafiny politika zay satria na andeha kaviantsika na niodika ankavanana antsika na iteny na iniana amin'ny baiboly atsika hoe za de tsy magnano politika tsy marina zany na anao miteny fogna hoe tsisy kapoakambary tsy ampiditra kapoakambary agnatin'ny volagninay zany tena zay marina le izy satria anao le fait que anao mitena zegny fogna de fa politika zay le ataonao de anao zany hijanona an'le izy tsy miditra agnaty kapoaka avy aminao le tsy avy amitsika le zany mahatonga le satria kidia hoe variditra agnatin'ny kapoaka anao de misy politika zay agnatin'izay de zay nitezainay vahoaka zay nitezainay ny olo-pirenena hoe beazina inona ny atao hoe politika ahoana ny fomba fanaovana politika inona ny idéologie politika idéal na hoe ny tena mety ho an'ny Madagasikara manana an'izay zahay ato amin'ny antoko freedom ary miezaka mampita an'izay satria izy io manko misy koa hoe inona ny rafitra misy de ahoana ny idéologie tondrasana an'izay manana an'izay zay lasite moa agnatin'le ataontsika hoe firena ankavia na social-démocrate de tena hoe mivohy tanteraka an'izay le hoe justice sociale zay zahay de misehatra magnodididina an'izay zany ny activité ataonay ny fanabeazana ara-politika izay efa nataonay fa hiditra amin'ny andiany fahatelo zao zay eto Tomasina satria matsapa zay fa amin'ny ty fifidianana ty amin'ny taom-pifidianana ty be da be ny tanora izay vao feno 20 taona ho mpifidy reo génération 2000 reo zany génération 2000 de ifidy izy amin'ny ty taona ty satria fa feno 20 taona reo nefany masamy teny zaketo fa 80% n'ireo jeunes zay nouveau électeur reo tsy mahafantatra zay atsimo sy avaratra amin'ny atao hoe fifidianana de zay ny mahatonga anay hoe atsoato zao misy fanentanana karakarain'ny mpamatsy vola sy ny fikambanana organisation na société civile aketo tanora hoe ampafantatra sy anabe amin'ny resaka fifidianana de mandefa tanora misy ny atao hoe jeune freedom de mandefa tanora anay zay hiatrika an'iregny fiofanana sy fanentanana rehetrarehetra regny ankoatran'io miagnanivon'ny district misy ihany koa ny hetsika ara-sosialy zay hoentina anampiana sy anasoavana vahoaka zay efa mahazo efa miditra amin'ny mitety commune na ohatra ataontsika fogna hoe fotoanan'ny forazaza zao ambany volaka ny tegna atsika keto an-tanambeny mahavoavidy docteur agnano forazaza zany fa agny ambany volo agny io amin'ny Brickaville io fognany de tegna zany fangalana docteur anapaka zaza nefa io kolotsainantsika malagasy zany forazaza zany tsy vitan'olona misy zaza efa firy taona mbola tsy vita fora nonino tsy fanagnam-bola nonino tsy tongana docteur agny amin'ilay toerana de lasa zay antoko freedom mandeha manantona ifotony magnantona ny commune hoe tongavana rehefa ho avy zahay amin'ny ty taona amin'ny daty ohatran'izao agnano an'le forazaza maimaim-pona ho anareo zany hoe raha tamin'ny 2021 io hetsika fa nataonay teo amin'ny antampotanàgnany Brickaville fogna nagnanaovana ananjy de amin'izao 2023 zao commune efatra 10 no isitraka an'izay ary mamaramparana zay amizao de ao amin'ny tampotanànany tamin'ny herinandro lasa io zao tao amin'ny commune Nivrano Ouest no nagnanaovana ananjy amin'ny faradoboka zay miakatra ao amin'ny district antampotanàgnany Brickaville hoentiko ilazagna hoe resaka social zany tegna maromaro ny volet na ataontsika hoe ny sampa idiranay freedom anaovanay hetsika magnano koa zay ilay consultation juridique amin'ny resaka foncier ady tany zany
efa nataonay io teto Tomasina ary mieritreritra ny mbola hagnanan'io zay atoato satria isan'ny olana goavana eto Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa io olana aratany io de miezaka zay magnampy ny vahoaka ne serait-ce que hoe magnatoro fotsiny toro lalagna hoe ity taratasinao ity taratasin'ny taninao raha misy de ary zany tokony andehananao aloha zay vao anao mandeha ary toro lalana fotsiny amin'ny resaka procédure de efa afaka agnampiagna vahoakana zegny satria regny olombelona avy ambanivolo regny tegna mampalahelo tonga izy ohatra hoe mitondra taratasiny tany tsy hainy aby aizana andianana de misy an'le mpanay mandeha ary anao de tsy sahatsika koa manko managna an'le kolontsaigna mavozo borao de tsy sa de atoritorin'olo vilagna akagny nangalan'olo vola be hoe ampiditra aka misy ane aka situation certificat na situation juridique Claudia zay te hialaka mahazo malaka an'izany raha araky ny lalàna ary misy vola le izy fa tsy vola be fa misy aneka olona amin'ny fitarainana azony avy amin'ny vahoaka fa maka an'izany fotsiny de fa vola be na maka acte raika fogna au niveau ny seha-mpanjakana le service public de fa vola be hitanay agnatina consultation juridique zany de hoentinay agnampiagna an'le vahoaka hoentinay agnazavagna amin'le vahoaka hoe zao ity ny toro lalana raha andeha hagnano raha affaire pénal izy andeha hitory olona anao de ato ny lalana hitory resaka civil izy resaka tany de ato ny lalana ohatrohatran'izay zany ambanimbany ny farany asa ny sehatra iantsoroanay de betsaka be fa na tsy voatantarantsika aketo fa fitipintinina zany le raha de ohatrohatr'izay ny mikasika ny antoko freedom fanontaniana farany ramatotale araka ny teny filamatry ny antoko freedom de le hoe fireneko afaka ny fahitanao ny zava-misy eto amin'ny firenena na ny ataontsika hoe fandrosoan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ia, fireneko afaka no slogan ny antoko freedom zany hoe tena vision zany izy io hoe miandrandra zany zay hoe miandrandra ny antoko freedom mba ho afaka na hoe tanàna afaka tanànako afaka izy raha ty au niveau an'ny commune raha fahitana ny zava-misy amin'ny fanontaniananao moa zany raha tonga de hotsoko de hoe mandroso ve sa tsy mandroso ny afaka sa tsy afaka ny firenena amin'izao fotoana zao mitsika miteny zao marina fa iarahantsika mafantatra hoe za manko miainga fotsiny à partir en 2019 nanahoana Madagascar talohany nandraisan'ny filohan'ny Andry Rajoelina fitondrana efa latsaka kanterena atsika efa tagnatina fahantragnany vahoaka malagasy ny sehatra rehetra dia ataoko hoe prioritaire daholo nanomboka tsisy hoe tokony hoe aty aloha mbola afaka mandefitra fa ato no tegna mila aroso malakilaky fa tout est prioritaire tout est urgent tamin'ity Madagascar aty nanomboka 2019 marina mbola tegna tsy afaka agnatina fahantragna atsika mbola sahiragna ny vahoaka no ny antony maro zay efa fantatra atsika za moa efa mety efa raika sofinan'olona miteny hoe ny Covid guerre ny Ukraine sy Russie fa agnatiny zay zavatra zay ary tsy Madagascar izy raika no mandalo fahasahiranana raha tamin'ity nisedra zavatra maro nena amin'ny Claudia ty fitondrana ty tegna nisendra zavatra maro tsy voatanisa ao ny lozara voajanahary cyclone firy nandalorantsika ao regny coronavirus regny tena imaginer fotsiny hoe andro raika tsisy olo mivoaka tsisy tranombarotra tsisy magasin misokatra zegny nefa iny fiantraikan'zegny ara-économique surtout fa tsika nandritra ny firy volagna tagnatina confinement de miditra koa vita igny avy koa ty ny ady izay na agny amin'ny firy kilometra tsy hitantsika maso agny le ady fa hoe tonga ty amintsika le fiantraikany ben oui maro be firenena na zareo agnatin'ny tambazotra tserasera milaza fa raha rehefa agny itsy hitatsika France bakarakory ny agny ahoana fidangany vidim-piainana ny France zay fogna de fa hiara de surtout moa ny antsika eto Madagascar zany hoe tiako tenena hoe misy ny fahasairana fa kosa raha tegna hoe nifantoka tamin'izay zavatra rehetrarehetra zay atsika ka tsy nagnano fotodrafitrasa de mety hoe mety mba nienkena angamba le fahasairana fa ny omba efa velirano nataon'ny filoha izay navadika politika mpanjakana ny fagnamboarana fotodrafitrasa satria émergence no ataontsika IEM émergence no vina napetraka ny filoha pirenena misy mahasamihafa anazy moka ny atao hoe développement sy ny émergence
dia mifantoka bebe kokoa aty amin'ny fagnamboarana fotodrafitrasa zany. Mety hitentsika hoe tsy ilaina izy moa igny efa nataony filohampiana avoakany tamin'ny fandaharana zay nataony dia anjaratsika mandinika hoe ngamba kosa tsisy asa ilaza fa tsy navita raha teo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa fa aty amin'ny sosialim-bahoaka no somary taraiky no somary ataontsika hoe azahoana kiana be zany ny fitondrana dia tsy mitazam-potsiny nefany ny fitondrana manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay fa nandray fanapahan-kevitra satria na misy ara zay olana zay dia tsy maintsy mitady vahaolana satria ny tegna tsy mety manko dia efa hitanao fa zao ny olana eo amin'ny lafin'ny vidiny ina moa le PPN reny dia tsy mandray andraikitra anao fa mitazam-potsiny zay le tegna tsy mety fa ny fanapahan-kevitra ny solution dia tsy maintsy tadiavana dia reny izy hitantsika reny hoe iompana betsaka amin'ny sosialim-bahoaka amin'ny ty taona ty misy fanapahan-kevitra noraisina zany hoe tsy misy fotodrafitrasa vaovao amboarina tsony afa-tsy le efa en cours zany na efa tapaka hoe ty tsy maintsy atao efa misy teti-bola efa engagé agnatin'izay dia reny efa fanapahan-kevitra zany Claudia tsy afaka hiteny koa nefa zay tsy milaza hoe tegna parfait na hoe tegna ina moa zany fitenenana hoe tsisy kianina fa tena misy ny lesoka misy ny zavatra tokony arenina fa izay kosa nefany dia raha vao tsy hoe tsy fantatra ny filohan'ny repoblika zany fa fantatra anareo mpitondra jiabijiaby isan-tsokajy fa miezaka foana zany mitady vahaolana hoe ahoana no hanatsarana an'izay zavatra zay ka zay zany noentiko fagnazavana fofoinga mba hoentiko amin'le hoe mandroso ve zany tsy mandroso satria tsika efa tagnatina lavaka be fialana agnatin'izay zany décollage économique zany tsy vita agnatina fotoana fo zay mokoa misy part de responsabilité avatsika ty amin'ny vahoaka ihany koa le izy na eo ara ny mpitondra izay ataoko hoe tsy afaka miala raha misy an'izay ataoko hoe tsy fahatomombanana zay satry dia satry ny resadresaka Ramatoatalé satroka ihany koa metraka fanontaniana be dia be fa voafetra ihany ny fotoanantsika ny antenaina dia mbola hiverina ato anatin'ny fandaharana koragna mahitsy ianao amin'ny fotoana izay mety azy dia isaorana be dia be ny nanekenao ny fanasanay teto amin'ny fahitalavitra Siselle Thomas nandroany tato anatin'ity fandaharana koragna mahitsy ity ary ankasitrahana ihany koa ianareo rehetra izay mpanaraka an'ity fandaharana ity ary isaorana ireo namana teknisianina izay niara-nisalahy tamin'ny fampitana ny feo sy ny sary tao anatin'izao fandaharantsika izao. Ie mankasitraka anao namagna Claudiana agnasa dia za moa zany efa avy takatro ihany fa efa elaela tsy haiko taona firy lasa igny zao dia miatrika efa ity ve le fandaharana igny tamin'izay sa mety fandaharana hafa fa eto zany za tegna apela miavaka igny fa ity fandaharana ity zany tiako asiana teny kely hoe tena mideranao za hoe tena hoe koragna mahitsy araka ny arabaky teny tokoatrany izy ity satria ny fanontaniana tegna tsisy hoe fanontaniana miolakolaka na hoe mitsitsitsy zany fa tegna mivantana ary ilaigna valiny mahitsy ihany koa dia ideraiko anao zay amin'izay raha zay dia mirary amin'ny fandaharana ho lava velogna ho aharitra satria ary magnentana mba tegna olo isan-tsokadiny isan-karazany zay no hita agnatin'ny fandaharana aty ary tegna magniry za raha hoe mba misy mpitondra maromaro isaky ny sehatra misy anazy tsy voatery mpagnano politika mba hagnazava koa hoe misy zava-bita maro ane agnatin'ny sehatra iantsoroany akagny mba ho fantatra ny vahoaka mba ho koragnana mahitsy aketo hoe ino le raha misy satria lasa ohatrany tsy fantatra ny olona hoe navita zavatra ty fitondrana ty ka dia raiko anao zay namagna Claudia dia misaotra betsaka nagnasa misaotra anareo teknisianina rehetra agnatin'ity télévision radio Siselle ity ihany koa. Dia mirary soanao hatrany Ramatoatalé avita be ihany koa amin'ny adidy sy ny andraikitra izay antsoroana ary izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho anareo rehetra nanaraka an'ity fandaharana ity amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika.